fahatelo manaraka ndray zany antsika amin'izao fotoana izao dia mba manao hafatrafatra kely ho antsika mpitondra fiangonana na pasitera zany na inona na mon père. Eto za dia manentana antsika aza mifanenjika atsika, aza mifanaratsy atsika. Raha tena mpanompon'Andriamanitra marina atsika dia ndao ifanohana ary aza miteniteny hoe manaratsy izany fanjakan'Andriamanitra zany. Aza manohatra an'izao zavatra teneniko zao. Fa mampasitera antsika, mampasitera anao, mampitondra fiangonana anao dia mpitandrina ianao zay. Ary avy aminao ny lakilen'olona rehetrarehetra tongavan'olona any fiainana mandrakizay na amin'ny elo vetrana. Ka noho izany manafatra antsika mpitondra fiangonana zany. Aza henjenao izao fanjakan'Andriamanitra zao. Aza ratsinao ny mpitondra fiangonana na manao io satria samy hiraka Jehovahandriamanitra. Samy hiraka Andriamanitra avokoa ny olona rehetrarehetra rehefa natao hoe hitondra fiangonana anao dia ohatrany ianao zany natokisan'i Jesosy hitantana ny olombelona sy hitondra ny olombelona ho amin'ny fahamarinana rehetrarehetra. Ka noho izany fatrafatra kely ihany nenahy. Raha ohatra ka reninao zao hafatra zao andao atsika iray saina mihitsy e. Atsika samy mpitondra fiangonana indray no iray saina, ihombo-kevitra, ifankatia, aza mifanaratsy eto sy eroa, aza mifanaratsy ny fiangonana sasany, aza mifanenjika amin'ny fiangonana sasany aza henjena. Fa samy raiky io, Andriamanitra raiky dia Jehovahandriamanitra zany. Io ihany no ivavahantsika na fiangonana ino anao, na fiangonana ino, na katolika anao dia aza manenjika ny fiangonana hafa. Fa samy Andriamanitra raiky, Jehovahandriamanitra raiky ihany no hivavahantsika fa aza dia mifanenjika loatraohatran'io. Ary mba entanina koa rehefa mampianatra anao dia andeso amin'ny lalana marina ny vahoaka. Aza afena ny fahamarinana rehetra. Aza toriana hoe zao anie ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia le manafisafy ny kristianina ihany no alefanao any. Fa ny tena marina dia ataonao anatin'ny paosy. Aza manao ohatran'izany re, tsy mety zany. Fa rehefa miteny ao anatin'ny Baiboly manao hoe Deutéronomie 22:5 aoka ny lahy tsy hanao fitafin'ny vavy ary aoka ny vavy tsy hanao fitafin-dafa fa mivetavetana eo anaty eo masin'ny Jehovahandriamanitra ao izany dia torio ny fahamarinana. Igny fahamarinana igny torio. Fa tsy mety raha ianao no miteny hoe Andriamanitra ne tsy mijery ny ety ivelany fa ny ao anatin'ny fo e. Aza manao ohatran'izany re. Fa le voasoratra ao anatin'ny Baiboly ihany no hambaraon'ny olombelona rehetrarehetra, no hambaraon'ny kristianina. Sady tsy raha pininao zany. Fa pinin'ny Jehovahandriamanitra re, kristianina ny Jehovahandriamanitra. Fa manina no ataonao pininao izy. Tsy raha anao akory ny Andriamanitra fa i Jehovahandriamanitra. Fa tsy mety raha ohatra manao ohatran'izany itsika. Fa tarito amin'ny lalana marina ny kristianina, tarito amin'ny lalana tokony ho izy. Ary zay le tenin Jesosy manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany izy aza fa tsy ala amin'izany izy rehefa lehibe. Zay koa hoe tarito amin'ny fahamarinana ny olombelona rehetrarehetra na ny kristianina. Fa raha na dia miala ho tsy ho pasitera aza ianao, tadidy ny zavatra nampianarinao azy hoe sorako i pasitera ihany nampianatra na amin'izao lalana zao ary tsy nialako mihitsy izao lalana zao ary nahitako ny fiainana mandrakizay sy nandovako ary nidirako amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakam-pesorona izany. Ka noho izany ry pasitera, ry mon père, tarito amin'ny fahamarinana ny olombelona, tarito amin'ny fampianarana marina ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany. Fa aza dia alefa hoe fitsarana atao fampianarana diso. Mahazo tsinga ao anatin'ny Jehovahandriamanitra ny nareo mpitondra fiangonana amin'izany. Fa indrindra ka fa ianao pasitera sy ny mon père mihitsy no mahazo mafy amin'izany. Fa nahoana no oloko i Jehova tsy nampianarinao ny zavatra marina? Inona ny antony? Dia lasa mivesatra any aminao daholo satria ny kristianina anao tsy maintsy hiteny fantatrao ao anatin'ny Baiboly ho Jesosy rehefa tonga ny fitsarana. Fa tsy mety no manao an'izao. Ianao vehivavy tsy mety manao pataloha. Tsy nampahafantaran'ny pasiteranay zany. Dia lasa miankina aminao indray ny ran'ilay olona. Ka noho izany efa olon-dehibe tsika, efa malala ny fahamarinana, matoa efa mitondra fiangonana zany dia efa malala ny zava-dalina rehetrarehetra. Ampianaro amin'ny lalana tokony fahamarinana ny olombelona rehetrarehetra. Misy matoko za fa rehefa maheno an'izao hafatra zao anao dia mba hiova tsikelikely, miova amindalana.
Mankasitraka anao a, ny hainao hatramin'ny farany.